Tonga sy daholo Madagasikara mbola avy ianareo tafatafa resadresaka position eto ambony seza na latabatra na eto amorony zavatra no resantsika androany. Ohatra latabatra na seza ity ipetrahako ity zao. Raha ohatra ndrika eto ambony latabatra ka aty ampovoany be aty ilay feandry ohatra zao, de dikan'izay tsy hatafiditra ny azy mihitsy ramose raha ohatra ka ohatra izay pozindry. Fomba ahoana ny ampidiran-dramose ale izy raha ohatra ka ataontsika hoe 10 cm ny halava le izy, tsy hatafiditra mihitsy izy na pakatra na hitsongolika avy aty. Noho izany zany ny tsara atao indrindra kalapisy kely lao ahamitra kely de atao maka sisiny maka zorony ny molotry ilay zorony ilay seza na latabatra izay ipetrahandry ny feandry zany. Ito le izy zao, hitanareo ito le feako. De eto amorony eto ndria no somary mipetraka, zany hoe silambody fotsiny zany sisa mitazana. Longa zaka iodina kely, raha iodina kely zao de hitanareo izay tazana tsy tazana. Eny ohatra zao zany. Zao ka eto amin'ny sisiny eto tsy mety le izy fa lao zako maka mahitsy zao ihany no metimety kokoa. De le lazaiko hoe somary maka sisiny maka molony eto de amizay ramose mahatafiditra ny anazy tsara, miditra tsara le izy na miakatra ohatra zao na somary mahitsy ohatra zao. Arakaraka ny position indri zao raha mipetraka ohatra zao de matetika tsy maintsy miakatra ohatra zao ny ramose. Raha ohatra indray izy somary mapakatra kely ohatra zao de ny dikan'izay somary mahitsy ohatra zao no atao ramose. Raha ohatra indray ndrika somary hoe matory de afaka mahitsy ohatra zao ny ramose. Fa ny torohevitro atoroko any tsirairay zany rehefa le mipetraka isika na seza na latabatra rehefa mipetraka position ohatra zao amin'ny zavatra le mafimafy, tsy mety raha le hoe maka seza be le apetraka makariarina daholo ny tongotra rehetrarehetra ity fa tsy maintsy maka sisiny eto ny tongotry indri. Ambon'izay indrindra kalapisy kely de zay tiandry atao ihany koa somary atao makaty aririna kokoa ilay ravim-body ohatra zao, indri le maka sisiny eo iny de misy fafinaretana tsara ho andry amin'izay fotoana izay. Indraindray koa indri ohatra le makaty aloha ohatra zao de somary makaty aloha ny nono, amin'izay koa zany nono ilay ary ambany ary koa izany mampiditra ny anazy. Eo ihany koa ilay le lazaiko teo tsy voatery ndry mipetraka atao manao zao ny tongotra, afaka mapakatra, afaka atao mahitsy, afaka atao miakatra ambony arakaraka izay position tianareo. Fa ilay torohevitra tiako hatongavana le anareo le teo de hoe tsy afaka atao makaty aoriana be aty, sarotra be le ampidirana raha ohatra ka makaty aoriana ndry fa tsy maintsy maka zorony eto amolotra eto amin'izay mba mora kokoa ny anampidiran-dramose anazy miakatra na mahitsy na somary eo. Ary ho an'ny lehilahy tsy oka izay tia maikamaika be fahatany ty tsy mahay maika apitra zany lehilahy zao rehefa le mahita izy misokatra iny de tonga lehilahy de apitra, tsy voatery tonga de mampitra zay fa mba ampiana kilalao kely eto ampovoany eto, mba lolofina kely, mba apetapetaka kely, mba akosikosehana kely, mba somary kapokapohana kely. Mandritra izay ihany koa lehilahy rehefa mihazona madama eto, ity valahana ity tsara foana, manodidina eto ambanin'ny kibo eto tsara foana eto kapohana zany, lolovina, kitikitihana, ahotsakotsana, mahafinaritra ny vehivavy zay. Ary eto amin'ny valahany eto koa tian'ny vehivavy de mba miezaka lehilahy manao an'izay, mba mihetsiketsika ny tanany lehilahy rehetrarehetra izay fa tsy de maika pop fahatany eo nefa tsy hita akory izay fandeha le izy aveo. Manjary lasa madilo be ny vehivavy rehefa manapopy lava ela be tsisy farany lehilahy de aveo lasa madilo ny lalan-jazan'ny vehivavy. Lehilahy tsy mahalala an'izay fa ny vehivavy lasa manatsapan'izay le hoe madilo izay le vatany de aveo izy ny vehivavy hoe aoka izay, nefa mbola tsy vita akory moa ny nareo koa mbola tsy afaka nanala azy tsara. Ho an'ny vehivavy ihany koa torohevitra atoroko andrika kalapiso, ankafizo rehefa mankafy indry misy foana fafinaretana azy indri. Masto.